Itra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana kosa isika tokony ivondrona ao anaty federasiona iray ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany eo amin'ny sehatry ny asa vaventy mba hanatsarana kokoa ity sehatra asa iray ity. Raha ny fanazavana mantsy ao anatin'izao krizy izao dia memiena ny asa nefa miamanao atsirambina izany ihany koa ireo mpandraharaha sasany. Fanazavana ary zavatra marina moa zany hoe ny PME BTP eto Madagasikara aloha zany dia azo lazaina hoe miparitaka ihany ary tsy marana akory ny atao hoe inona mety ho tombotsoa azo amin'ny atao hoe fivondronana amin'ny sehatra anankiray sehatra resantsika moa zany ny atao hoe BTP amin'izao fotoana izao. Marina dia marina fa hoe betsaka ny informel dia misy ny formel dia manentana amin'ny zareo aloha zay voalohany indrindra mba ho anatin'ny formel. Inona moa mahatonga an'izay zavatra izay? Raha manala fa ny fanjakana dia mila fifanampiana aminay opérateur dia aoka zany mba ho ara-dalàna izay zavatra izay zany aloha raha hoe amin'ny ara-dalàna indrindra zay ny ijoronay. Faharoa, manentana ny PME amin'ny sehatra BTP zany hiditra anaty association dia noho ny antony manokana hoe aleo mba hitovy tadokanga isika mba tsy heritreritra hoe ohatra mamihoatra anankiray mivantana ny tenako hoe minisitra androany ny fianakaviako sy ny namako no lasa entrepreneur dia lasa problème zay fa mba hoe aoka mba ho professionnel ntsika. Rehefa professionnel isika zany miara-miasa ao dia mba misy zavatra votra ao ary zavatra tsara no avoaka anatin'ny qualité sy norme. Mahatonga izay teniko izay dia manao hoe ny zavatra marina le marché azo zany hoe betsaka ainy eto Madagasikara fa izahay samy PME indray no lasa manao valalakarina dia manimba an'le tsena ao anatiny. Mba tsy tenitenenako foana hoe misy ny sasany PME sasany tsy professionnel izy ao anatin'le izy dia micalcule zareo manao izay azonan'le asa fotsiny dia na le asa résilier rehefa aveo fa azo ny avanzo dia malaza na tsy vitan'olo asa dia mitsoka izy dia tavelo le asa amin'ny fanjakana. Dia mitovy amin'ny rehetra zany mandalo krizy zay tsy misy ny asa sahirana ny fitaovana tsy maintsy amin'ny kojakojaina nefa dia mipetraka fotsiny petrahan'ny tapeny masoandro sy ny orana eo dia miasimba dia fahasaramana lehibe zany maorina kely zany raha misy ny asa dia favoasany lehibe ho anay fanarenana le fitaovana. Mazava izay araka ny tenin'ny monsieur le vice président zay hoe ny tena marina dia lasa ohatrany hoe adino angamana na hoe tsy dia ampy intsony ny asa tokony mena ny PME BTP ao amin'ny izao fitantanana misy zao. Fa raha misy ary izy dia mbola averiko ihany le teny teo hoe aoka mba tsy hanao valalakarona izay ka hifanaraparaka eto fa izay samy PME ary dia lasa ohatrany hoe mifamono amin'le izy hoe manao izay azahoana asa mba hivelomana mba hinanana nefa ny zavatra voaka rehefa aveo mety manaraparaka dia afaparaka le tena hoe PME ara-dalàna zany hoe le PME formel zany. Dia izay zavatra zay zany no hanentanana mafy an'izy ny asa efa mivity izahay manaonao foana dia andao mba hivondrona mba ho profo fa hoe misy zavatra azo avoaka satria tiako evina dia zao promouvoir PME zany tena antony lehibe hijoronay ary hiaro amin'ny métier anay zahay zany hoe arovana zany métier io mba tsy lasa problème le izy satria nahoana misy ny orinasa vahiny tonga eto lasa ny orinasa vahiny indray no manjaka.